Ny vanim-potoanan'ny fety tahaka izao moa dia vanim-potoanan'ny fanomezana tonga nanatanteraka asa sosialy ho fitosimbinana ireo fianakaviana sahirana ry zareo avy eo anivon'ny Airtel ka tao amin'ny fokotanina Kazomanga avaratra Andraharo no nanaovan'izy ireo ny tetikasa miompana amin'ny sosialy. Fianakaviana sahirana miisa 27 eo no nomen'ny mpiasan'ny Airtel sakafo masaka tamin'ity androany ity tetsy amin'ny fokotany Kazomanga avaratra Andraharo. Akoatra ny sakafo masaka dia mbola nahazo kojakoja ilaina andavanandro toy ny vary sy ny maro hafa ary lamba fitafy ireo renim-pianakaviana. Vatomamy sy kilalao kosa ho an'ny ankizy madinika. Amizao vanim-potoana amin'ny andro Desambra zao izay fety mamy ho antsika rehetrarehetra indrindra ireo ankizy dia tonga eto indray izahay Airtel solotenan'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra eran'i Madagasikara tondra fanomezana avy amin'ny mpiasa Ray Mantolo ary fiara-miasa koa niaraka tamin'ny ireo mpiasa ao amin'ny orinasa Ariane tondra sakafo sy akanjo ireo izay voatsirambina eny an-tokantrano tsirairay aby omenan'ireo izay sahirana eto amin'ny fokotan'ny Kazomanga. Ity hetsika ity dia ao anatin'ny famelaberana ilay sitoavina ao amin'ny Airtel ny firaisan-kina. Fiara-miasan'ny mpiasan'ny Airtel sy ny orinasa Ariane no nanatotsana izao fanohanana ny olona sahirana izao. Tanjon'ny rototany anome fifaliana ho an'ireo olona sahirana amin'izao andron'ny Noely izao.